ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famiraba tsika riavako tratra ity sabotsy fahasivy-ambinifolo ny volana desambra ity ary dia manonona ny fiadanan'ny tompo ny fifaliam-bapamindram-pony amintsika mpanarahana ny mofinaina. Ny voalahatra ho mofinaina antsika riavako malala amin'ity sabotsy ity dia ny epistily voalohany nosoratan'ny Jaona voalohany toko fahaefatra. Jaona voalohany toko fahaefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Jaona voalohany toko fahaefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy. Satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa any amin'izao tontolo izao. Izao no ahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra. Ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an' Jesosy tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ary izany no fanahin'ny antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady izy. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ravana malala manafatrafatra ny epistily nosoratan'ny Jaona eto ny amin'ny fisina karazana fanahy maro aty amin'izao tontolo izao. Misy karazana fanahy izay mampitodika ny olona amin'Andriamanitra. Misy karazana fanahy izay mampiala ny olona amin'Andriamanitra, mampiala ny olona amin'ny finoan'i Jesosy. Dia Jaona manao hoe misy karazana fanahy maro. Amin'ny teny Jaona eto hoe karazana fanahy maro na fanahy maro dia tsy dia ilay lafiny hoe fanahy amin'ny ilazana soratra masina azy ara-baky teny loatra fa ilazana koa hoe fotom-pampianarana na toe-tsaina dia azo atao koa hoe fanahy zay zany hoe tsy dia tena ilay fanahy ara-baky teny loatra ilay tahaka ny fanahy masina na fanahy ratsy na tahaka izany fa ao anatiny hoe misy fanahy zay fanahy tahaka ny fanahy mampiala ny olona amin'Andriamanitra, misy fanahy mampietsika sy ny tahaka izany taona fa mety ho fotom-pampianarana koa isika teo. Ka raha mitentsika io fanahy zany eto hoe misy fanahy maro izay aty amin'izao tontolo izao dia tena amin'ny heviny malalaka mihitsy fa tsy amin'ny heviny tery. Mety ho fampianarana io, mety ho toe-tsaina io, mety ho fanahy mampiteny mihitsy io, mety ho fanahy mampietsika sy manainga mihitsy io, dia hoy Jaona hoe misy karazany maro aty amin'izao tontolo izao. Dia tsy andalina loatra isika eto ny amin'ny momba ny karazam-panahy, ny endrika isehoany, ny fomba fiasany fa nde tsika hijanona ny amin'ny mari-drefy izay meny Jaona ny hoe ny anavahana fa fampianarana avy amin'Andriamanitra izy. Zany hoe ilay fanahy dia fanahy mitondra fampianarana avy amin'Andriamanitra. Dia ilay fanahy na ilay fampianarana izay manaiky an'i Jesosy ho tonga nofo, manaiky an'ilay Andriamanitra ho tonga nofo tao amin'i Jesosy. Fa ilay fampianarana kosa tsy izy fa mampiala ny olona amin'Andriamanitra dia ilay fanahy izay mandahan'i Jesosy tsy ho tonga nofo. Hoy Jaona manao hoe ilay fanahy ny antikristy, io ilay fanahy izay nampiala ny olona tamin'ny finoanan'Andriamanitra. Ilay fanahy ny antikristy izay efa aty amin'izao tontolo izao hoe Jaona dia fanahy izay mandahan'i Jesosy tsy ho mpamonjy na tsy tonga nofo. Ny fanontaniana riavako malala izay mampieritreritra dia hoe fa nahoana kay ny zavatra nitranga marina teo amin'ny tantara.
ny zavatra nitsanga marina teo amin'ny tantara fa tena tonga nofo tokoa Jesosy zay fantatra manana proforatso ohatra masina betsaka isika milaza ny fahatongavana nofony Jesosy fa nahoana no ny fanahin'ny antikristy no manda izay nahoana izy no manda zay na maprisika ny fandavana an Jesosy ho tsy Andriamanitra na manda ny fandavana an Jesosy tsy ho teny tonga nofo fa nahoana ny fanahin'ny antikristy no nitaona ny olona tsy ino ilay famonjena nataon Jesosy. Raha toka mamaky tsara ny soratra masina tsika de tsy de ho sarotra ho an'ny kristianina tsotra na ho atsika menakavy ny mamaly zany fanontaniana zany. Ny fahatongavana ho nofon'i Jesosy de zava-miafin'Andriamanitra ka ny fahatongavana ho nofon'i Jesosy Kristy tompo no naalavo any Satana. Zany hoe raha toka mamaky tsara ny bokin'ny Genesis itsika eo amin'ny Genesis toko 7 zay nahalavon'ny olombelona io ka nidiran'ny fahotana de eo manazava ity fanahin'ny antikristy ity. Lay fakapanana atao tamin'ny olombelona amin'ny Genesis toko 7 de ny hoe raha ohatra ka mihinana ity hazo fahalalan-tsara sy ny ratsy tika nareo hoy ny lay pakafana zany lay antikristy zay nazao zavanareo azy dia io dia ny teny manao hoe raha ohatra ka mihinana ity hazo fahalalan-tsara sy ny ratsy tika de mitovy amin'Andriamanitra. Zany hoe ny fakapana zany zay fototra natonga ny fahalavon'ny olombelona de ny fitiavana te hitovy amin'Andriamanitra. Ny fanahin'ilay antikristy zany de fanahin'ilay ratsy zay te hitovy amin'Andriamanitra. Ny antsoina hoe antikristy zany io dia tsy afa-tsy akory fa ilay ratsy zay maninana na te hitovy amin'Andriamanitra fa tsy Andriamanitra akory izy. Tsy lahatra amin'Andriamanitra izy sanatry tsy hitovy amin'Andriamanitra mihitsy izy fa te aka ny toeran'Andriamanitra. Lay fanahin'ny antikristy de lay fanahin'ilay nanongana ataontsika hoe te hanongana an'Andriamanitra amin'ny toerany. Ary dia ny teny tamin'ny zanak'olombelona izy manao hoe raha ohatra ka manao an'izao nareo mihinana an'ity nareo manao an'izao de mitovy amin'Andriamanitra. Lay fakapana zany zay nandavy ny olombelona tsy lay hazo fahalalan-tsara sy ny ratsy amin'ny hazo fahalalan-tsara sy ny ratsy azo loatra fa lay hoe fitiavana te hitovy amin'Andriamanitra. Ary mandrakitiny io dia mbola fakapana mitoetra mandrakariva eto anivon'izao tontolo zao lay fitiavana na tsy atoka hoe fitiavana fa lay fanirian'ny ratsy te hitovy amin'Andriamanitra. Io fakapana io no nandavy ny olombelona. Ny lalan'ny famonjen'Andriamanitra de mifanohitra amin'izay. Lay fakapana zany de zao ny olona te hisandratra hitovy amin'Andriamanitra. Fa hoy Jesosy na hoy Jaona amin'ity epistily voalohany toko 4 ty tonga nofo Jesosy. Ny famonjeny indray zany dia lay Andriamanitra tonga olombelona. Ny fakapanahana azo atsika dia itsika naniry tonga Andriamanitra. Ary zay no mahatonga n'ilay ratsy manda satria nasehon'i Jesosy, nasehon'Andriamanitra ny fitiavany ka nasehony fa izy Andriamanitra de nanetry tena tonga olombelona. Ilay ratsy kosa te hanandra tena ka ho tonga Andriamanitra. De mazava ho azy fa fitsarana ilay ratsy sy ilay mpiapanga ilay antikristy mihitsy zany ny fahatongavana ho nofon'i Jesosy na ny fahatongavana ho nofon'Andriamanitra. Tena fiampangana mihitsy fandravana. Raha ohatra ka ny olombelona vokatry ny fahotana de hisandratra hitovy amin'Andriamanitra, Genesis toko 20 mbola manazava an'izany amin'ny tilikambon'ny Babela. De izao Andriamanitra kosa nandrava izay fikasany zay, izay fakapana manimba ny olombelona izay, dia nidina kosa izy. Zany hoe lay fanjakan'Andriamanitra
izay tany an-danitra de noentin'andriamanitra taty amin'ny olombelona tety amin'izao tontolo zao. Io no tsy zakan'ilay ratsy satria tsy zakany satria lay olombelona zay ntaony akantoeran'andriamanitra de zao ny eken'andriamanitra mihitsy nidina nakantoeran'ilay olombelona ary noentin'andriamanitra tao anatin'ilay olombelona ny fanjakan'andriamanitra ary dia ny ariary ny faharesen'lay ratsy tonga toetra ny zanak'andriamanitra zany ny rehefa nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy izy de rehefa ao anatitsika Jesosy nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy isika de tsy ao anatitsika intsony ny fitsiriritana hanohitra n'andriamanitra, tsy ao anatitsika intsony ny fitsiriritana hakantoeran'andriamanitra satria efa na ato anatitsika andriamanitra. Rehefa ato anatitsika andriamanitra satria tonga nofo Jesosy de tsy ho azo ny fakapanahy intsony mihitsy isika handeha haninana n'andriamanitra na hanongana n'andriamanitra ao amin'ny toerana na hampitovy ny tenantsika amin'andriamanitra satria azotsika antoka fefa ato anatitsika andriamanitra. Hoy Paoly manazava manao hoe tepolon'andriamanitra nge ny tenanareo andriamanitra nge ao anatinareo noho zany de zao tsy ao anatitsika intsony mihitsy ny ndeha hampitovy ny tenantsika amin'andriamanitra satria andriamanitra efa ato anatitsika raha teo noho ny am' Jesosy. Inona ary ny fomba andavona ny olombelona ka tonga ny olombelona tembora hampitovy ny tenany amin'andriamanitra de tsotra fotsiny atao zay tsy inon'ny olona fa tonga nofo Jesosy, atao zay tsy inon'ny olona fa nidin'andriamanitra ka nonona tao amin'ny olona. Rehefa tsy min'ny olona fa nidin'andriamanitra ka tonga nofo tao am' Jesosy ary monina ao anatitsika rehefa tsy mino an'izay itsika de inona no mitranga ampiasan'ilay ratsy ka manjary te hiakatra hitovy amin'andriamanitra amin'ny herin'ny tena mahampanota ary dia lavy tahaka ny tilikambo tao Babely. Dia hotsika manao hoe mora amin'ny satana, mora amin'ilay antikristy ny mampiasa atsika sy maniraka ny olombelona ary manandevy ny olombelona rehefa tsy miny olona fa Jesosy de tonga nofo satria ny finoan'ny olona fa tonga nofo Jesosy de mahatonga azy ho fonenan'andriamanitra, mahatonga azy ho zanak'andriamanitra ary rehefa zanak'andriamanitra de tsy azon'ilay satana ampiasaina. Rehefa zanak'andriamanitra dia tsy amin'ny zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'andriamanitra. Ny zanak'andriamanitra tsy hoe lasa anjely akory, tsy hoe rehefa nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy tsika de lasa anjely ka tsy manotana tsy alaim-panahy intsony, tsy zay loatra fa izao tsy azon'ilay ratsy ampiasaina intsony. Zanak'andriamanitra isika sanatria mety ho alaim-panahy ihany, sanatria mety ho lalovan'ny fizantoetra ihany fa izao tsy fitaovan'ilay ratsy mihitsy, tsy fiasan'ilay ratsy mihitsy satria zanak'andriamanitra. Ary zanak'andriamanitra zay raha sanatria aza manota, tsy tokony manota zanak'andriamanitra ho itsonary marina zany, tsy manota isika satria no hamarinina noho ny amin'ny tompo. Fa raha sanatria manota ny zanak'andriamanitra de mahay mibebaka isan'andro izy ka tsy azon'ilay satana, tsy azon'ilay hafanahin'ny antikristy ampiasaina amin'izay tiana mpanaovina azy. Raha ohatra ka tsy zanak'andriamanitra ny olombelona, raha ohatra ka tsy ao anatin'ny olombelona Jesosy, tsy ao anatin'ny olombelona ny fanahin'andriamanitra de fanahy hafa no mipaiky ny olombelona ary amin'izay fotoan'izay de azon'ilay fanahin'ny antikristy ampiasaina amin'izay tiana ampiasana azy izy. Ary inona nefa no ampiasana azy, no ampiasan'ilay fanahin'ny antikristy azy tsy hanao afa-tsy hanohitra an'andriamanitra. Ny fanahy ratsy na ny fanahin'izao tontolo zao dia tsy hanao afa-tsy zay hitaomana ny olombelona hanohitra an'andriamanitra, hanohitra ny planin'andriamanitra. Raha tsy handrava mihitsy aza ilay planin'andriamanitra ka ahatonga faharavana amin'ny asan'andriamanitra.
no zany afaka malala lalina de lalina ny fanazavany jaonina eto no hoe tandremy tsara fa ny fanahin'ny antikristy tsy ho avy fa efa tonga le fanahin'ny antikristy izany hoe lay fanahin'ny fandravana lay fanahiny zay mampireare ny olombelona ka mahatonga ny olombelona tia hitovy amin'Andriamanitra de tsy fanahy ho avy akory fa fanahy efa tonga fanahy efa eo inona ny tanjon'ny fanahin'ny antikristy na lay fanahin'ny fandravana hanao zay tsy inon'ny olona an Jesosy tompo sy mpamonjy tsy hoe tsy nisy Jesosy tsy tonga nofo Jesosy efa tonga nofo Jesosy mazava io fa izao satria fanahin'ny fandaingana izy dia ataony zay mandainga izy ataony zay tsy inon'ny olona tsy andraisan'ny olona an Jesosy fa amin'ny fotoana andraisan'ny olona an Jesosy tompo sy mpamonjy azy de rava ny asa tsy manan-kerina amin'izy na amin'izy zay olona efa nandray an Jesosy tompo sy mpamonjy azy ny fanahin'ny fandravana ny fanahin'ny fandravana na ny fanahin'ny antikristy ny fanahin'ny fanoherana an'Andriamanitra de manan-kery am'izay olona na am'izay olona zay tsy manana mitompo ao anatiny tsy manana mitompo ao anatin'ny fiainany tsy manana mitompo tsy manana ny fiarovany tompo zao kokory avako indro ihany koa tsika anatin'ny fiarahamonina ka metra-panontaniana rehefa mijery ka hijery olona anankiray manao hoe ary olona ry zany ohatra manana fanahin'ny fandravana sa manana fanahin'ny antikristy tsy zay ny olana tsy mitonanao hitsara olona hitodika amin'ny olona zany an'Andriamanitra rery any Martin Luther de efa nanazava fa Andriamanitra ihany ny mahafantatry ny azy ny tompo ihany ny mahafantatra ny tena anazy ny tena ny Kristy marina ety amin'izao tontolo zao tsy nomen'Andriamanitra fahafahana manavaka manokana sika ka hitsara manao hoe raha anina de tena anina raha anina kosa tsy tena anina tsy zay loatra ny tenanao ihany ny fantatrao eny misy olona manana fahabeazam-pahasoavana manokana fa izao ny akapobeny tsy nomen'Andriamanitra n'izany ataontsika hoe fanahy hitsara ny hafa izany na anavaka izany loatra ka hoe hitena manao hoe raha anina tsy izy fa raha anina tsy zay loatra raha anina tsy izy mety ho izy raha pitso any mety ho tsy nanana ny tompo izy androany fa manana ny tompo izy raha pitso vokatry ny asan'ny fiangonana vokatry ny asan'ny fanamasana vokatry ny asan'ny fitoeram-pilazantsara mety anio izy tsy nino an Jesosy tompo sy mpamonjy mihitsy petraka ny loatra zany fa afaka ataona vitsivitsy noho ny fitiavan'Andriamanitra na afaka andro vitsivitsy de zao mibebaka izy de nandray any tompo zany zava-miafin'Andriamanitra eketsika fa tsy avy amintsika mihitsy ny mahatonga atsika andray an Jesosy tompo sy mpamonjy fa avy amin'Andriamanitra mahadidio ihany zay najony hoe fahasoavana no zany rehefa ko malala dia zavatra roa no entina mampahery anao amin'ity taona mifarany ity de zao ny voalohany de ity efa tonga nofo Jesosy ary efa nomen'Andriamanitra ny fanahiny ianao ary rehefa ao anatinao ny fanan'Andriamanitra dia ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao Andriamanitra ka tsy ao anatinao ny faniriany ratsy hanimba ny asan'Andriamanitra na hanapotika ny asan'Andriamanitra hoy Paoly raha misy tsy manana ny fanahiny Kristy de tsy azy izy zany hoe raha misy manana ny fanahiny Kristy zay no an'ny Kristy izy ny manana ny fanahiny Kristy hoy Paoly amin'ny Romanina 1 izay rehetra natao batisa tamin'ny Kristy no manana ny fanahiny Kristy ka afaka manonona ny hoe aba ray eo de afaka malala mampahery anao ary amin'izao taonjato enantsika izao de maninana n'Andriamanitra ny olombelona te hitovy amin'Andriamanitra ny olombelona manadiny ny fisian'Andriamanitra ny olombelona minimitsy manadino na mamafa mihitsy ary fa tsy hoe manadiny fotsiny mini mamafa mihitsy ao anatin'ny tantaran'izao tontolo zao ny famonjena nataon'i Jesosy aza ny fanahy zany tsy fanahy ho avy fa fanahy efa hitatsika fa fanahy manda ny tsy fisian'ny fahafatesana
ny siansa ingy afaka mandono ola tsy maty mandrakizay. Ny siansa ankehitriny dia tsy ratsy akory ny siansa fa avy amin'Andriamanitra, fa misy elatra ao anatin'ny siansa, elatra ao anatin'ny siansa zay manao siansa ho lasa religion na lasa fivavahana, zay tokony hiambena ny kristianina, zay ny antsoina hoe philosophie transhumaniste, izay mivoy momba ny siansa ho tahaka ny fivavahana. Tsy ratsy ny siansa fa avy amin'Andriamanitra, fa ndraindray ny olombelona kehitriny te hitovy amin'Andriamanitra. Ry havako malala, efa tonga nofo Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy. Tsy mitady an'Andriamanitra any amin'ny lanitra amin'ny alalan'ny herin'ny tenanao anao, fa Andriamanitra no efa nitady anao. Tsy ianao no nitady an'Andriamanitra, fa Andriamanitra no efa nitady anao. Tsy ianao no mahavita misondrotra mitovy amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra no efa nanetry tena hitovy aminao ka nanandratra anao ho tonga zanak'Andriamanitra. Fa ny faharoa avako malala dia izao, ny fiambenana. Miambena fa misy karazana fanahy maro, ary rehefa miteny hoe fanahy isika dia afaka mampiasa olona izy, misy mpaminany sandoka ho jaonina eo, misy mpaminany zany hoe misy olona manao fampianarana, misy olona manao fotom-pampianarana, zay mampiala ny olona amin'ny finoanan'i Jesosy. Mampiala anao amin'ny finoana fa tonga nofo Andriamanitra tianao. Mampiala anao amin'ny finoana fa lay Andriamanitra fitiavana dia azonao raisina. Dia miambena ary havako malala, zaho toetra ny fanahy. Ny adidinao zany dia izao, tsy mizaha toetra ny olona akory, fa mizaha toetra ilay fanahy. Dika zany dia izao fataro fanahy inona io. Jesosy efa nanazavana io ndray maka manao hoe tsy misy azo tsara mamovo ratsy, tsy misy azo ratsy mamovo tsara. Noho zany dia izao, raha azo tsara izy dia voatsara no voaka. Raha ohatra ka fanahy iny antikristy izy any anivon'ny fiarahamonina dia tsy afaky ny amovo tsara mihitsy izy, fa fandravana ny asan'Andriamanitra, fanimbana ny asan'Andriamanitra, fanimbana ny planin'Andriamanitra, fanimbana ny mahaendrika Andriamanitra ny olombelona, fanimbana ny mahazaridainan'Andriamanitra ny tany zay rehetra eo aminy. Zany ny planin'ny antikristy. Ary fantatra zany, rehefa ao anatintsika ny fanan'Andriamanitra, ny fanahy masina, dia manana toe-panahy sy fanahy mahay manavaka isika, discernement, ka ahafahantsika manavaka tsara hoe fanahy ny antikristy zany. Zany hoe fanahy ny fandravana ny planin'Andriamanitra zany. Dia miambena ary havako malala, zaho toetra ny fanahy, ny vavaka, ny soratra masina, ny fanekena ho tarihin'ny fanan'Andriamanitra dia fitaovana lehibe hoentinao manavaka, mizaha toetra ny fanahin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy sy ny fanahy ny fandravana izay efa mibi eto amin'izao tontolo izao ka te hanimba ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra mihitsy. Alao ery ary mahereza mivavaka, aza misalasala ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra anao, aza misalasala ny amin'ny fahatongavan'ny zanak'Andriamanitra ho nofo anao, aza misalasala fa te-polin'Andriamanitra ianao. Mivavaka isika. Tompo, misaotra anao noho ny fitiavanao sy ny famindramponao mahagaga, fa raha toka fakampanan-davy ny olombelona dia ny fitiavana sy ny fanirian-dratsy te hitovy aminao Andriamanitra, dia nasehonao ny fitiavanao ka dia ianao mihitsy no nidina naka ny toeran'ny olombelona ary nitondra ny lanitra sy ny soany rehetra ao anatiny ao am-ponay eto amin'izao tontolo izao, indrindra ho an'izay rehetra mandray an'i Jesosy zanakao, araka ny teny izay efa nampitondrainy anay manao hoe izy ny fiainana, izy ny lalana. Tompo, ao aminao ihany misy ny famonjena, ary rehefa ao aminao zahay dia tehirizo izay Tompo, ho mpandresy mandrakarivo anatin'ny fizahanttoetra, ho mpandresy mandrakarivo anatin'ny fakapanahy, ho mpandresy mandrakarivo anatin'ny finoana. Efa mbi aty amin'izao tontolo izao ny karazam-pampianarana maro samihafa, mampiala anay amin'ny finoana, manozongozona ny finoanay sy ny fitiavana ty anatinay,
de omeo anay tompo ny fanahinao masina, ny fahazavan-tsaina, fitiavana ny teninao, anananay fahazavan-tsaina ay manavaka ny fanahinao masina sy ny vokatry ny asany amin'ny fanahin'ny fanoherana sy ny fandravana de fanahin'ilay ratsy. Jesoa ao aminao ihany misy ny fiainana, de mitoera amin'ny tsirairay avy amin'izao taona madiva ifarany zao. De rizo ny finoanay Jesoa, ary amindreo fo zahay mba ho zanaka matoky, zandro matoky anao, no Jesosy Kristy rahateo nanaovanay izany vavaka izany. Amen.